fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 8 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 8 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavamalalo ny anona amintsika amin'izao fotoanana izao falibe indray ny tena komena aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto androany dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetrarehetra ary havana malalo tonga soa indray ianao ary matoky simina fa ifampahiretondrayntsika amin'ity androany ity androany fa tonga miaraka aminay dia tetena aminao hoe tsika sendrasendra koroa natongavanao eto fa tena misy raharaha ilana anaroa zao fotoana izao fa hanao meno tenin'Andriamanitra zafady raha androany avy miaraka aminay. Misy ny alina telefona izy efa fofanomboanotronio fa tsy mahataitra sikika kory io andahan'Andriamanitra hitazona nitso tapaka. Androany fa tonga miaraka aminay dia tetena aminay tsika sendrasendra kory natongavanay dia tena misy raharaha ilan'ny tompo anao dia tonga avasoa ho anareo izay vapakely ifampitsodrano. Halleluia. Fa milohan'ny zavatra ena androantsika hivavaka miendrika ny fotoana ampiratann'Andriamanitra naofa nozikana nambavitsika iama azafady indrindra ny ana mainsoa hitolantsika anatin'ny vavaka fanomboana. Ny ana mainsoa anao ny fitenenana. Fitenenana tainy to pasteur anao sy ny ankonanao dia fiadanan'ny to. Mankasitraka pasteur anao amin'ny fitenenana tainy to pasteur anao sy ny ankonanao dia fiadanan'ny tompo mba tsika tsirairay avy izay manaraka izay vavaka fiambenana izao. Alleluia. Miaraka hivavaka ary isika. Midera sy mankalaza anao izahay Andriamanitra Jehovah Ray Malalanay io. Mankasitraka noho ny fitantananao amin'ny fiainanay ka ahafahany miombona eto indray amin'izao fotoana izao. Misaotra tompo noho ny fanatrihanao anay nandritra ity andro androany tontolo andro ity. Teo ianao miaro anay, mitantana anay, nanitsy anay, nanome famindrapo-ampitiavana be anay ka mankasitraka tompo. Ary ankehitriny dia indro ianao miaraka aminay eto indray koa ankahiry anay sahady sy hampianatra anay amin'izao vavaka fiambenana izao. Apetraka fireperantanao tompo malalo ny fotoana rehetra. Ny teny izay alohako ny vavanay, ka sy ny molotray, ny vavan'ny pasteuranay sy ny ravavinay izay tona tenin'Andriamanitra. Diovy Ray Malalo ho mendrika anao. Diovy mba tena hoe ho fenanao ka hisy vokany eo amin'ny fiainanay rehetra izay mihaino azy. Ny fitaovana rehetra tompo dia apetraka eo am-pelatananao ary fafazana ny rano masina tsisy dia voly anelingelina ka totoa izao fandarana izao. Alleluia. Ireo namanay kosa izay mbola eny an-dalana tantany tompo mba ho totosoa eto hiaraka aminay ary izay manatrika eto tsy ho fombafomba fotsiny na ho fahazarana fotsiny fa tena hoe anjakao ka izao vavaka izao dia tondra vokatra eo amin'ny fiainanay na ara-batana indrindra fa ny ara-panahy. Alleluia. Tompo malalo aoka mba tsy ho fahazarana ho anay tsirairay avy izao vavaka izao fa tena hoe fiombonana sy firaisana aminao tanteraka ka tsy toy ny diranay teto ny voanay eto. Voninahitra sy ny tera tompo malalo dia atolotra ianao mandrakizay. Alleluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka ninanao ny ana mainsoa atao anatin'izay vavaka mamy be izay nentinao nanamboana ny fotoana izay dia Jesosy any amaly fitianao dia mitombozy sy pasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Raisary tsodrano misalama fa 20 hatramin'ny fahaenina hatramin'ny fahadimy azafady. Salama fa 20 hatramin'ny fahadimy no tsodrantsika amin'ity androany ity. Alléluia. Ny solamary dia fankalazana an'Andriamanitra no fitondran'ny Israely sy ny nandreseny sy ny fandreseny ny fahavalony. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka hitsangana Andriamanitra ka hielo ny fahavalony. Areo ka izay mangala azy andrositra ny tapany
tahaka ny fanely setroka no fanelinao azy tahaka ny fihepony savoka eo anoloan'ny afo no akalevonany ratsy fanahy natria an'Andriamanitra. Fa ny marina mifaly, eny ravoravo natria an'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Mirao an'Andriamanitra, mankalazany anarany, manamboara lalina ho an'izay mitaingina mamaky ny hevitra. Jehovah no anarany ary mifaly eo anatria. Rain'ny kambotsy sy mpamerary mpitondra tena Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Halleluia. Amen. Salamo fa enina 768 Erika 486 azafady. Salamo 68 voalohany hatramin'ny fahadimy ny tsodrahantsika androany dia raiso zany fa apelon'ny fahavalonao ny Jehovah Andriamanitra. Tena ampiepo tahaka ny savoka eo anoloan'ny afo, savoka eo anoloan'ny afo zany tonga dia miepo, tonga dia mitsiranoka dia tsita. Ninona fahavalonao eo anoloanao na ady, mety ady ara-panahy, mety ady ara-batana, na fahavalo hitanofo, hita maso na tsy hita maso, na aretana, na trosa, na problème, ninona iepo tahaka an'izay ianao zany, miepo tahaka an'izay, manana finoana fa tena iepo tahaka ny savoka ny fahavalonao androany. Ianao dia tokony olona hifaly satria izao rain'ny kambotsy mpamerary mpitondra tena Andriamanitra. Alleluia. Isika reto dia tahaka an'izany ange dia ho tahin'ny tompony antsika rehetra. Maireza nao ataontsika tira mahafinaritra be ty hoe no ifampiaraba ifampiaraba aloha tsika kay mialatsiny. $100 Koweït tonga soa, Rosemina France tonga soa, $100 Koweït tonga soa, Erikaraky France, Tsiramboramela France, Sasany Apôstôly Madagasikara, Marie-Jo États-Unis, Kadaka France, Nena Mainso Italie, $100 Koweït, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Marina Tiana Canada, Yama Koweït, Marie-Angela Dubai, Berthe Sava Koweït, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Somea France, ary Miarandriamalala Allemagne, Fontaine Lalnerina France, Razana Monika Dubai, Miritsobeanjana Arabie Saoudite, Kekerandrena Solo Madagasikara azafady, Somea France, Angelina Andrena Solo France, Marina Tiana France, Canada azafady, iza koa Claudia Razaka France tonga soa Claudia. Alléluia. Andrina Suzelle Suisse, Kadaka Malala France, Sasany Apôstôly Madagasikara, Eliana Miarinena France, Tahiny Jesosy isika artisanat de Madagasikara France, Eliana Miarinena France, Hortensine Koweït tonga soa daholo. Berthe Sava Koweït, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Andrina Suzelle efa teneniko teo Suisse tonga soa, Nena Mainso Italie, Ranorosolika Koweït tonga soa isika menakavy dia mahareta hatramin'ny farany daholo. Halleluia. Nareo ataontsika aloha ty raha mahafinaritra be ty dia hitsory vavolombelona tsika amin'izay. Inona no fahasoavan'Andriamanitra mba niraisinao sy nomeny anao tamin'ity androany ity. Halleluia. Niako atambatra anaty anaty toriteny any fa ankoatran'izay dia izao nafinaritra ny tontolo andro androany. Tsy niasa moa taty andafy androany taty France tsy niasa androany fa jour férié dia mba hananana fotoana nanokanana fotoana kely ho an'ny ankizy dia mba niaraka nitondra n'izy raha kely ny nijery zavatra mahafalifaly sy nampomehana azy tao. Tena nafinaritra narovan'Andriamanitra ny dia no tantanin'Andriamanitra ary indrindra tafavory somatsara eto indray isika menakavy amiko dia tena zava-dehibe zany. Ny tombonandro mpavelomana mbola mahita anareo velonaina somatsara eto dia zava-dehibe zany. Andao antsika anao hira anankiray. Andao antsika rehetra hiara-hira koa tojo fa tonga Allemagne tonga soa tojo. Andao antsika hijoro vavolombelona inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao dia nisy zavatra zay sika hijoro vavolombelona tamin'ny androany zay jeroko zay raha fa adiniko ry havana, adiniko le izy fa mino fa ho tadidika any zay rehefa avy eo. Alléluia. Jasika Patitry France, Thierry Albenza France, tahiny tompotsika rehetra ataontsika ty ty matetika rehefa fandraisana fanasana tompo manao an'izy ty andao mba ataontsika izy androany Jesosy no anjara soa. Amen. Mino finaritra daholo.
Alleloia. Anisan'ny hira tena mahakasika anay ny iry rehefa anaty fandraisana fandrasan'ny tompo ry havana. Manana angentsika ry havana manana an' Jesosy. Alleloia. Fikiry fa tsy manana afa-tsika. Alleloia. Io ny famonjena ao antsika, io ny mpiano fiainantsika. Tao reha mankifijona vavolombelona ry a hoy raha tahiny tompo aloha izay mbola tsy narabaiko Côte Belgique Amina Angélique Koweïty. Oui, raha tojo ny tontolo androko androany dia soroko an Jesosy fa nisy programme rendez-vous important be nataon'Andriamanitra no mahafinaritra zay. Androany dia direct koa Jesosy nova sy ny ta name sakafo sahaza ho any amelan-kavy. Alleluia. Sotra tojo tahiny tompony Éléphant tout France. Inona hoe Rianna anao ohatrany tsy azoko izay commentaire nazoko roazoniny zay. Marie Gilda Koweïty tonga soa. Misaotra Jesosy hoe mihasoa be anjana mbola nomeny tombonandro androany fa nilamy matsana tontolo androko androany feno fiarovana. Amen. Alleluia. Hoy Erika Rako hoe alleluia direct Jesosy fa ny tontolo androko androany dia tena nafinaritra fa tsy niasa dia afaka hanao zavatra maro sy mba nankena tato an-trano ny tena nomeny Jesosy hery sy fahasalamana. Amen. Alleluia. Hoy Sandola hoe alleluia. Isaroko an'Andriamanitra fa nafinaritra ny tontolo androko anio. Alleluia. Tamin'ny maraina teo dia tsy nandeha ny compte-na ty nalelokely hoe hanokatra compte vaovao indray fa direct Jesosy rehefa kaiky ny vavaka fiambenana dia nandeha tsara ny FB. Alleluia. Isaoran'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Tsara be zany Sandola. Hoy indray Indina Rodriguez alleluia. Tena Jesosy tamin'ny fitantanany sy ny fiarovany any amenakavy androany misaotra azy fa tena nomena sasa ary mbola namindrany fo velona mbola nahatratra zao fotoanan'io zao. Alleluia. Amen. Nahoana izy lina androany. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe
fa nafinaritra tontolo andro fa tafahoana tamin'ny fianakaviana androany nalovany diana menakavy kely mandroso sy nyveny dia tonga sota trano zay alleloia voninahitra ho azy iray any amen tonga soanareo a alleloia zay nanoloatra aloha nitako aty a sotranareo a namme voninahitra an'Andriamanitra dia Jesosy any amalifity anareo a mihoatra lavitra dia raha pitso nareo afaka izoro avombelona mihoatra lavitra amin'ny androany ndray satria hoy tena mandray zay manome voninahitra dia omeko voninahitra halleloia dia mbola hanao betsaka indray Andriamanitra raha pitso zatsika hitramin'ny toritena izay hoentin-dranam-bavintsika mihaja ao Madagasikara ao isaon'Andriamanitra hoe marinahitra fa tonga eto dia afaka manao vavaka fiainana raha mbola misy tafo sy sakafo zava-dehibe ny fisaorana n'izany zavatra rehetra fa ngeza be zany ataon'Andriamanitra zany hoe sady manana tafotsika no manana sakafo mbola mitafy halleloia mbola misy chauffage ao an-trano halleloia mangatsika aty amintsika zao fa mbola miaina tsara ohatr'izao tsika dia tsy mangatsika ohatrany amin'ny marina ty anazy tahin Jesosy atsika rehetra io koa lavoli fa tonga soa lavoli a dia meno finaritra doray atsika dia vita ny toriteny entin'ny ranabavy mihaja dia miverina eto ny tena koa mamela velatra ny tenin'Andriamanitra mihaja anao ny fitenenana faly miarahaba-tsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako amin'izao vavaka fiambelana alina izao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony anapaka ao am-pontsika tsirairay avy dia tahin'ny tompo pasteur Menakavy fahasoavana lehibe ho antsika indray ravana malala izao fotoana mamy ianoantsika ny tenin'Andriamanitra izao koa raiso ary ny baibolinao ka ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika dia ao ny bokin'ny Joba toko 7:15-15 ka hatramin'ny 9:10 Joba 13:15-16 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy na dia amono ahy aza izy mbola anantena azy ihany aho kanefa anamarina ny lalako eo anatrehany aho ary izao no famonjena ahy hipetrara velatsia sy samyseho anatrehany alleloia amen raha omena lohateny kely ravana malala ity tenin'Andriamanitra ity dia manao hoe mila manantena an'Andriamanitra isika ary tsy tokony hivadika aminy na dia anaty fizahan-toetra aza alleloia mety miatrika olana lehibe saribana ve ianao mety mandalo fizahan-toetra mamay ihany koa sa ve misy zavatra tena mampahory be anao ka mila tsy ho zakanao fotoana izao ifampiresantsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity koa aza manary toky ianao ravana malala fa andao mbola anantena an'Andriamanitra tena afaka mampahery anao ity tantaran'ny Joba ity ravana malala no sady afaka manampy anao ihany koa mba ahatakatra ny toetra iray tena mila hananana eo anoloan'ny zavatra sarotra izay lalovana dao ary ho jerentsika ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Joba ifampirezantsika no sady hakana lesona i Joba dia lehilahy iray niavaka raha tao amin'ny baiboly na dia tsy Israelita aza izy dia lehilahy tena tia an'Andriamanitra i Joba dia tena nireharehan'Andriamanitra fatratra teo anoloan'ny resaka ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Satana fa tsy misy tahaka azy ety ambonin'ny tany fa i Joba dia olona marina sy mahitsy ny fadiny ratsy rehetra izy sady natahotra an'Andriamanitra i Joba dia lehilahy nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny tatsinanana nanana fananana be izy ary zanaka lahy sy vavy maro lehilahy nanana fiainana tena niavaka ary niaina fiainana feno fahasambarana teo anivon'ny fianakaviany izy izao niara-ny fitsapana mafy tapoka izao nesorina tamin'ny indray andro monja ny fananany rehetra sy ny zanany ary na ny tenany aza ihany koa dia azonaretina nampijalatra ny atampon-dokatra ny Paladia vokatry ny fiampangany Satana ny Joba teo anatrehan'Andriamanitra Hevitra mantsy Satana fa noho ireo zavatra nananany no nitiavan'ny Joba sy nanompoan'i Joba an'Andriamanitra. Teto anefa ry havana malala dia te hanam-porofo an'i Satana Andriamanitra ka nametraka fanamby fa raha i Joba dia tsy hivadika na hiala amin'Andriamanitra izany. Andriamanitra teto dia nanana toky fa tsy hivadika aminy mihitsy Joba ka izany no antony fitsapana natao tamin'i Joba mba hampisehoana fa lehilahy miavaka tokoa raha i Joba
ka izany nahatonga an'Andriamanitra namelan'ny Satana hanimba ny Joba tsy izay ananany afa-tsy ny ainy ihany no tsy azon'ny Satana esorina eo aminy. Tsy mora ry havana malala ny zavatra natrehan'ny Joba sy nolalovan'ny Joba nefa tsy nahatonga azy niova izany zavatra izany. Tena nahavariana ry havana malala ny toe-pon'i Joba fa na dia nesorina taminy aza ny zavatra rehetra dia mbola tao anatiny ihany ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny finoana ary ny fanantenana azy ka tsy nanome tsiny an'Andriamanitra izany mihitsy i Joba. Tamin'izany rehetra izany anefa dia tsy nanota i Joba. Hafa kely ity bokin'ny Joba ity raha havana malala satria saika ady hevitra ranoray fotsiny. Nisy resaka ny fanaovan'i Joba tamin'ireo namany telo lahy izay tonga nampahery azy nefa toa zary lasa nitsara azy izy ireo. Ary teto amin'ny toko 17 ity i Joba dia namaly ny teny izay nolazain'ireo namany telo lahy ary nampangina sy nampiala azy ireo teo anatrehany mba hitenenany fa nanao ny rary ny Jehova sy niangatra Jehova raha nanao ireo zavatra nitranga teo anatrehan'ireo ka mbola hitoy anamarina ny lalany eo anatrehany ihany izy. Na dia tsy nanam-panantenana azy Joba dia mbola nindry sy natoky ihany fa Jehova ny famonjena ho azy ka ny ratsy fanahy tsy say akeo anatrehany. Ity bokin'ny Joba ity dia anisan'ny fampaherezana lehibe ho an'ny mpino maro amin'ny andro fahoriana. I Joba dia nampiseho fa be voninahitra ary mahery indrindra Jehova ka tsy nety namoditra an'Andriamanitra izy na dia nanao miezaka rehetra Satana ahatonga azy hiala amin'Andriamanitra. Mety mandalo fizahan-toetra ianao amin'izao fotoana izao fa raha mbola manana an'Andriamanitra ianao dia mbola afaka ny velona ny fanantenanao ka mety ho iza mifikitra amin'Andriamanitra aza mivadika aminy fa apetrao aminy foana ny fanantenanao dia mijoroa amin'ny fanaovana ny sitrapony. Tadidio anefa ry havana malala fa mbola afaka hampifaly anao Jehova na dia amin'ny ora farany. Ny fitsapana dia fampianarana ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary ahazoan'ny tsirairay lesona satria ny fahoriana dia tsy voatery vokatry ny ota. Koa mahereza ianao ry havana malala fa rehefa mifikitra mafy amin'ny Jehova mantsy ny olona iray dia manam-porofo izany hoe mpamadika i Satana ka izany no ankalan'ny Satana ny olona tsy mivadika amin'Andriamanitra. Mino ry havana malala fa nampahery anao izay tenin'Andriamanitra izay. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka andrinanao raha nampavonihaja tanatin'izay toriteny mamy be izay noentinao izay dia Jesosy any hamaly vidianao dia mitombotsitra sy fahasoavana hatrany isika rehetra. Alleluia. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana teto androany ao amin'ny Joba. Nafinaritra ity teny ity. Hoy ny Joba 17:15 andininy 15 sy 16 manao hoe rehefa 15 ny tena velabelarintsika. Ndry manaraka miconnecté amin'ny compte ray hoy ry Anna manaraka fandarana. Kokoa ry Anna, tain'i Jesosy ry Anna dia Jesosy ane ombanao. Alleluia, mahafinaritra kosa izany. Joba 17:15 hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe na dia hamono azy izy mbola natena azy ihany kanefa anamarina ny lalako eo anatrehany. Inona kay ny hevitra izany teny izany hoe na dia hamono azy izy. Misy heviny maromaro izany. Ny heviny anankiray voalohany dia araka io teny mihitsy na dia hamono azy izy izany hoe zany natena an'Andriamanitra foana ninonninona ezany izy efa hamono very havana. Zany izy hitondran'Andriamanitra dia za manantena anazy, za matoky anazy. Hoy Estera, misy tenin'ny Estera zay mahafinaritra anazy. Hoy Estera ny Estera 2:2 andininy 5:12 revaka itsika.
estera toko faefatra 1 fa kitsika vetivety fotsiny dia verinary amin'ilay joba teo tsika. Dia nampitondra valona any amin'ny Mordecai indray Estera ka nanao hoe mandehana ary voriny jiosy rehetra izay tao Sosana ary mifadia hanina noho ny amiko ka aza mihinana misotra telona na andro na alina ary zasiny ankizy vavy koa hifady toy izany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza ko raha tahiny maty aho dia maty. Alleloia. Ny olona ry havana matoky an'Andriamanitra zany tsy matahotra maty zany, tsy matahotra no faty zany. Voalohany indrindra Andriamanitra tsy hamelantsika ho faty fa na mbola ho faty koa ary ho aizitsika ho any amin'Andriamanitra. Zay aloha ny heviny voalohany hoe za zany na dia hamono ahy azy izy dia fanontaniana nefa ny apetrako aminao Andriamanitra ve mpamono olona? Andriamanitra ve mpamono olona? I Jehova zany tsy mahafantatra an'Andriamanitra dia tena na dia hamono ahy azy izy. Fa inona moa izy havana ny tena asan'Andriamanitra, inona tena ataon'Andriamanitra amintsika olombelona tsy mamelona. Ary Andriamanitra mihitsy ary ny tena mievite, tena manina moa zany tena mievite an'izany hoe fahafatesan'ny olona zany. Impira Andriamanitra amin'ny tena hoe sitrako ny hafatesan'ny olona ny ratsy fanahy amin'ny fahotany. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafaty ny olona indrindra ka maty ao amin'ny fahotany ny olona satria fantany fa ny olona raha maty ao amin'ny fahotany dia tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Ny sitrapon'Andriamanitra kiravina tsika tsy tafasaraka amin'ny mandrakizay zany. Eto tsika miaraka aminy eto tany any an-danitra sy fiainana mandrakizay miaraka aminy. Misaotra maheso Andriamanitra tsy mpamono fa mpamelona. Ka raha miteny Jehova hoe na dia hamono ahy azy izy dia mbola anantena azy ihany aho. Zao ny hevitra zany teny zany. Na dia hamono. Zany hoe ny olona maty dia olona tsisy azo antenaina intsony. No tena Andriamanitra mbola misy azo antenaina ho an'izay rehetra velona. Ny hevitra zany teny zany kosa dia ohatr'izao hoe na dia tsisy antenaina intsony satria maty. Dia tsy le maty vatana zany ny resana eto fa le hoe inona moa ny olona maty? Ny olona maty dia tsisy ninona azo antenaina intsony. Zany hoe zao zany ny hevitra teny io afaka raisina anao zany ho tadidinao mandrakizay hoe zany na tsisy antenaina intsony aza, tsisy ninona antenaina intsony, za mbola nantenan'i Jehova. Na koa misy heviny anankiray mifanaraka amin'izany hoe za indray dia tsy ho reraka hanantenan'i Jehova. Alleloia. Tsy reraka hanantenan'i Jehova. Ry havana, na tsisy ninona antenainao intsony ao amin'ny fiainanao androany. Raha misy olona eto mihaino ity fandarana ity, tsy misy ninona antenain'izany olona izany intsony. Jehova tenaina. Fa Jehova azo ataony manantenan'i Jehova. Fantatry Jehova fa mandalo zavatra sarotra izy. Mandalo zavatra tena fizana toetra. Raha vakitsika ny Jehova 4:20 any dia fantafantatry Jehova ihany hoe tsy ho faty izy. Nandalo zavatra sarotra izy nandalo ratra-po be mihitsy izy naraty tena feno vai tenany tena naraty fangifiriny. Fa fantatry Jehova ry havana tao anatin'izany rehetra zany. Zao fantatry Jehova tsy haiko izay efa rako. Tsy haiko na lasa mahantra, tsy haiko na lasa maninona fa ny zavatra fantatro tsy ho faty aho. Fa amin'ny Job io dia mbola nanam-panantenana aina ary Job hoe misy farany zao zavatra zao. Satria Jehova vakitsika Job 4:20. Zao ny tenin'ny Job. Fa mahalala ny lalana falehako izy. Raha iza antoetra dia hivoaka tahaka ny volamena. Tena takatry Jehova fa iza antoetra io. Ary fantatry Jehova fa tsy maintsy sy mbola isotohany io fiainana io. Ary tsy maintsy mbola hietsara io. Raha mijoro izy. Tara izay mahatonga ny Jehova niteny tary amin'ilay voalohany tary hoe na hamono azy izy dia mbola nantena azy ihany kanefa hanamarina ny lalaka eo anatrehana zany hoe ao anatin'izao zavatra zao zany. Tsy hoe milavolefona Jehova hoe za koa raha ty babako izany intsony. Fa na dia izy misy vai io azy. Mbola niezaka izy nanamarina ny alehany satria fantany fa ao anatin'io fizahan-toetra io hijeren'Andriamanitra azy. Tadidiro amina fa anatin'ny fizahan-toetra
miteny izan'Andriamanitra toetranao. Zay nge ny fizahan-toetra. Ao anatin'io fizahan-toetra io dia zavatra ray ny ataon'Andriamanitra mizahan-toetra antsika. Manahoana ka ianao anatin'io aretina io? Manahoana ianao anatin'io ady io? Ny an'i Joba dia zao, vakiako ilay izy teo Joba 23:10, fa mahalalanlalana falehako izy izy zany hoe tena marina aloha efa mifankarala nge sy Jehova. Mifankarala nge Jehova sy Andriamanitra ry havana. Tsy fotoana vao nirahan'i Joba tamin'Andriamanitra ny hoe vao herintaona fa hatramin'ny ela. Fa mahalalanlalana falehako izy izy. Raha izahan-toetra dia hivoaka taka ny volamena 9:1. Mario am-baibolinao azafady. Ny tongotry ny fikitra tamin'ny lalany. Eny, ny lalany no nizorako tsara ka tsy nivily ndry. Ny tongotro io izao mifikitra izy. Fantaniko apetrako aminao androany ianao mandalo ady io. Ianao mandalo aretina io. Mifikitra izy ny tongotro. Joba tena natoky ny tenany mihitsy fa ny tongony mbola ao amin'i Jehova no mijoro ry havana. Ny tongony mbola mandeha ao amin'ny lalan'i Jehova. Tsy hoe mandalo fizahan-toetra tsika dia hialaka hamindra ny tongotsika ny amin'ny devoly. Fa raha ao amin'i Jehova tsika ny menjera, ao koa tsika ny hitsangana. Ozy le anankiray zany nge Jesosy raha menjera dia iriko mba enjera eo an-tongotrao e. Halleloia. Satria fantatra fa raha menjera eo an-tongotrao dia eo an-tongotrao ihany no hatsanganao. Halleloia. Misy fotoantsika menjera. Misy fotoantsika lavo. Fa oka mba ho lavo amin'andro eo akaikin'i Jesosy ihany e. Aza manaiky lavo ary amin'ny ilany avaratra sy atsimo ary ry havana. Fa raha ho lavo ihany sanatria, raha menjera ihany sanatria, mandalo fizahan-toetra ianao, ataovy izay afikitranao amin'i Jehova. Joba tena niteny mihitsy, zaho izy mandalo fizahan-toetra zao, fa ny tongotro ny fikitra tamin'ny lalany, ary ny lalany no nizorako tsara ka tsy nivily ny didin'ny molony tsy mba lelako, ny tenin'ny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriako. Matetika raha mandalo fizahan-toetra be dia be ny olona miteny an'ity zavatra ity, za tsy vavaka intsony. Leo ato, leo be ato. Joba arakaraka ny nandalovana an'io zavatra io vao mety teny hoe Jehova, tiako ianao Jehova, za Jehova hifikitra aminao aho. Halleloia. Hoy Joba ny amin'ny Joba 7:10, amin'ny Joba foana sika aloha nidikotana. Joba 7:10. Hoe makitsika ty tena mahafinaritra be ty. Joba 7:10, 9:12 ambanin'le vakitsika teo ihany. Joba 7:10, 9:12. Indro efa voatoriko ny adiko, fantatry fa hanandrariny aho. Halleloia. Ahoana? Indro fa efa voatoriko ny adiko, fantatry fa hanandrariny aho. Zany hoe Joba ry havana efa resy lahatra fa tsy maintsy mivoaka mpandresy izy amin'ity ady ty. Azamba tiako ho tonga any aminao. Ina moa dikany hoe voatory, misy dimy kely dia hoe voalamiko. Dikany hoe indro efa voatoriko ny adiko zany dia hoe indro efa voalamiko ny adiko. Ady amin'izy? Ady amin'i Jehova nge zany. Zany mahatonga antsika hoe misy anankiray hoe fa vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao? Ny olona ray vita fihavanana amin'Andriamanitra tsy maintsy mahazo rariny. Raha vakitsika zany Joba 13:18 dia zao ny teniny hoe indro efa voalamiko ny adiko. Ianareo rehetra izay vita batisy ireo zao halleloia, efa voalamina ny adinareo. Hoy ny tenin'Andriamanitra, indro ny helokareo ny hevitra mampisaraka aminareo. Inge le ady, inge le mampifanditra atsika ka tsy mianao Jehova. Ataontsika rira mahafinaritra be indray hoe sao dia variana loatra. Ny helokao ihany nge izy ny tsy jereko anao. Ny fahotanao ange ny bifiko anao izy le iry. Fa i Joba kosa na dia mandalo fizahan-toetra azy, ny adiny sy Jehova efa milamina. Halleloia. Jehova sy devoly nge ny miady eo e. Dia Joba sy ny devoly e. Ny devoly nge miezaka manapotika amin'ny fiainan'i Joba io e. Fa izy Jehova milamina ka. Fantaniko aminao, ny ataky ny devoly misy amin'izao fotoana izao. Fa manahoana ka ianao sy Jehova ve efa milamina? Fa raha ny devoly miataky, ianao sy Jehova koa tsy milamina, dia za dia teny aminao tsy mampatahotra anao mety ho resy ianao. Mety ho resy ianao. Fa raha hoe eo anatin'ny ady sy ny fizahan-toetra ianao, fa ianao sy Jehova efa milamina, tena matokisa ianao raha lasa napavy malala. Tsy maintsy manandrariny ianao, ary ny olona omen'i Jehova rariny zany
tonga dia olona mandresy zany. Alleloia. Vita fihavanana ve ianao? Za manentana antsika rehetra mbola tsy vita batisa androany fotoana indray zao. Marina fa manomboka ny atsika, fa manomboka mangatsika zao ny andro. Fa azo atao manahaka anao tsy roso amin'ny batisa zany raha mbola tsy vita batisa ianao ray amanao. Fa ny batisa rery ihany no ny fandaminana ny aminao sy Jehovah. Ny batisa ny natonganao hanana rariny, ny batisa ny natonganao hanana ho voalamina ny adinao sy Jehovah, ary natonganao tsy hatahotra ny ady zany fa hanana rariny. Tadidi fa tamin'ny batisa ny Soameva, tamin'ny batisa ny Angelina Diamant, tamin'ny batisa ny Itody Raoulso, Itody Noeline, nandratsika be mihitsy ny andro. Tamin'ny batisa ny olona anankiray koa tsy tadidiko lalanga izay nangatsika be mihitsy nanao batisa tamin'ny tena nangofotra, tena nangofotra. Fa tsy maninona zany, za vonona. Tsy mantiny atsika zany tsika. Fa aloha tsika vita fihavanana amin'Andriamanitra. Hoy Jehova hoe za raha izahana toetra fantatro ny alehako, fantatro ny aiza ny tongotro no mijoro. Halleloia. Angefa tonga ny Davida niteny avana ny amin'ny Salamy 7:25 na dia mamaky ny lohasaliko ny fatesana dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Halleloia. Tsy mampatahotra angena fa na mandalo ady rehefa miaraka amin'ny Jehovah tsika. Nanay tsika diso hevitra za miaraka amin'ny Jehovah. Fa Marisy Josefa angena naka diso hevitra. Efa nandeha lalana 3 andro vao nahita fa tsy eo Jesosy. Ohatry ny taxi be mandeha vida zany. Ohatry ny taxi be mandeha vida zany. Tsy mitondra n'inona. Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao mieritreritra fa miaraka amin'ny Jehovah. Fa tadidinao nisy pasteur iray zay tany Kenya. Saika maty. Fa hoe nanaprofo tamin'ny Prise dia izy ohatry ny Daniel dia naka nandeha anatina reny zoo reny le toerana fitobian'ny biby, fitaizana biby. Tonga dia niditra ato anatin'le kazo misy an'le liona. Fa ny famonjena saika maty notoranina le liona. Toranina tamin'ny basy le liona. Dia nisotomina tao paster efa feno dia nifina leky maty. Nanay misy olona mieritreritra za ty misy herin'Andriamanitra. Fa verifio aloha. Natonganao hisy herin'Andriamanitra, natonga Davida ny tena zany hoe za vakiko mihitsy aloha aloha vakitsika mihitsy fa io matsy ny ambasa. Tenan'Andriamanitra mba te hatsiaro anareo dia io. Atao amin'ny Baiboly zany io ny tenan'Andriamanitra manoko zay Salamy 7:20. Andina vavatra na dia mamaky ny lohasaliko ny fatesana za dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko ny tsorakazonao sy ny tehinao reo no mahafatahotra. Halleloia. Davida angeravana ka vita fihavanana amin'Andriamanitra izy miteny an'izany. Zany ange tsy tenenina foana. Vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Misy ny tenan'Andriamanitra amin'ny obolana me verse maromaro nareo fa nafinahitra any nanomana an'izy ity. Obolana toko fa 4:2-3. Ny ratsy fanahy azera no ny aratsiny. Fa ny marina matoky na dia mbia ao amin'ny fahafatesana azy. Ny marina zany rehefa manatsapa fa nanao marina teo an'Andriamanitra. Na dia efa eo ambavahoana ny fahafatesana azy mbola matoky, mbola manana fanatenana ihany tsy mahafaty anay io. Alleluia. Misy tantara ty fantantariko anareo hatramin'izay amaraparanako ny famelapelarana satria za moa zany dia miezaka tao anatin'izay fotoana elaela zay mba tsy ataontsika lavabe foana tsy ataontsika lavabe ny inona moa izy ity ny fandarana noho ny antony efa ngezabe le elalela mora. Misy Jolay anankiray izy mba efa nanao an'ity tany anaty toritenika fa tany aloha tany ty tantara ty. Aza tenenina le tantara iny nefa rano efa miteny fotsiny hoe za efa naheno. Rehefa nanao ny toritenika tany tamin'ny 2015 tany nareo dia efa naheno an'ity tantara kely ity. Nisy lehilahy anankiray izy ity dia niseho tamin'ny tantara tany amin'ny 1880 tany 1890 tantara tena nisy izy ity. Tamin'ny andro ny western, tamin'ny andro reny cowboy reny. Nisy lehilahy anankiray tena nilaza tena Jolay tamin'izany fotoana. Io Jolay io dia nanafika be ny olona ny tafiany.
ary isaky ny mitety firenena mitety fanjakana tany États-Unis zany izy a de manafika de rehefa avy manafika azy izy mamono olona sy mandroba de mifindrany amin'ny fanjakana anankiray amin'ny État anankiray indray de mifindrany amin'ny État anankiray de tratra am'izay ary izy io de rehefa tratra izy a de migadra de rehefa migadra izy niakatra fitsarana dia antso hoe sahady ve fa mbola misy tantara e mbola mandeha ny tantara fa aza matahotra de ozy izy ny teny gadra izy de rehefa nitsaraina izy de nivoaka ny didy fa voaheloka ho faty izy nde ataontsika hoe Jackson ny anarany am'izay moa mba ataoko anarany rehefa anatin'le tantara kely de nigadra i Jackson de voaheloka ho faty miandry ny fotoana hamonoana azy izy tao anatin'izay fotoana izay a nandritra ny fotoana nandrasana ny ivoahan'ny andro anatonana azy ho faty tam'izany mbola antona ny olona rehefa vonoina gadra rehefa voaheloka ho faty de nisy mpitosy filazantsara sendra nandalo tao amin'ny fonjanisy azy de nitory an Jesosy teo Jackson vao naheno amin'ny momba zany Jesosy zany de nisy an'le teny anankiray ao baiboly hoe raha ny zanaka no anafaka de ho afaka tokoa ianao izy tsy mahay baiboly izy tsy mahay tenin'Andriamanitra be deaibe fa zay niraikitra tao anatin'ny sainy raha ny zanaka no anafaka de ho afaka tokoa ianao Jesosy le zanaka io de nivavaka izy ry havana rehefa nivavaka izy de ozy hoe zako a efa condamné à mort a za efa tena voaheloka ho faty miandry ny andro afatesako a fa nefa entiko fa raha ny zanaka no anafaka de ho afaka tokoa dika zany mbola misy irika ihany zany ny afahako izy izy raha ny zanaka ny anafaka azo inona ve zany hoe olona voaheloka ho faty fa afahan'i Jesosy afahan'le zanak'Andriamanitra le zanak'ondrin'Andriamanitra de zao no nataony ka tamin'izany moa telegrame tamin'izany vao nisy ny telegrame reny de niteny tamin'ny lehibe amin'ny fonjy izy mba hangataka ao izy any amin'ny fanjakana foibe hangataka ao izy amin'ny fanjakana foibe a fa mba hangataka fahafahana ao izy de ozy ny lehibe amin'ny fonjy hoe ianao izy tsy possible zany intsony ianao tsy possible zany intsony ianao nahazo fahafahana ianao ke voaheloka ho faty ny olona voaheloka ho faty a tsy mangataka fahafahana zany intsony fa ny olona voaroiroy na ny olona voaheloka hoe 50 taona hatramin'maiza de mangataka mba ena 20 taona na ohatra zany fa ianao ke voaheloka ho faty de zao nyteneniny raha ny zanaka no anafaka halleloia de ho afaka tokoa fa tena nivavaka izy tao anatin'ny selula tao de niteny izy hoe mba hangatao fahafahana re tompoko mba rehefa hoe i Jackson hono hoe mba mangataka fahafahana ivoaka mba ho afaka amin'ity gadra ity rehefa am'izay ny telegrame tik Jackson tik mangataka fahafahana tik tapitra stop nalefa ny telegrame tonga ny amin'ny fanjakana foibe any Washington izy any Texas de rehefa tonga ny fotoana de tonga tany amin'ny fanjakana foibe mifangatana de hoe izy ty Jackson raha io indray aloha tsy afaka zany de efa vonoina ary io tika zao mbola vao hanomboka hijery ny daty hamonoana azy fa raha mbola io indray aloha de tsy ho afahantsika zany satria efa betsaka ny ratsy nataon'io volona firy ny efa matin'io ozy le lehibe amin'ny fitsarana hoe tsy manafaka an'io zany tsika ka soratiny ny valiny ty ny valiny fitsarana soraty valim-pitsarana ho an'ny Jackson fahafahana tsy azo asio faingo virgule tazonina mpigadrano miandry ny famonoana azy alefaso ny telegrame de nalefa ny telegrame tik fahafahana tsy azo tik tazonina mpigadrana tik miandry ny famonoana azy de nalefa ny telegrame de imprimena moa izy iny ohatra misy mivoaka amin'ny taratasy ny telegrame
fa zao tao anatin'izay hoy Joba matsain'ny tao amin'ny Joba 2:24 to hoe indro efa voatoroko ny adiko, indro efa voalaviko ny adiko, fantatro fa hanandrariny aho. Halleloia. Azadiminao le teny teo mba manentana anareo zay tonga eto androany mba mareo am-baibolina le Joba 13:18 teo fa zava-dehibe amintsika iny. Zany hoe mandritra an'izay fotoana rehetrarehetra nandehanan'ilay telegrama nanaovana ny fangatahana tao anatin'izay nge Jackson ny vavaka foany, ny vavaka tsy nitsahatra izy ary mitazominy zay teny zay fa raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa. Halleloia. Amen ry havana. Tonga ny telegrama ny valiny fangatahana Halleluia. Vary amin'izay ny iaina koa efa nahaino, iaina sy todo zany efa nahaino an'ilay tantara. Dia niakatra amin'izay fitsarana. Dia natao nanoloana ny fitsarana teo i Jackson hamakina ny valiny ny fitsarana avy any amin'ny fanjakana fohy be avy any Washington DC. Dia zao amin'izay hoe vakina ary vokatry ny anao moa zany dia nangataka ny anapahananao andeha ho azy ny vesatra izay ampangananao sy ny sisa koa araka diditsy volana zany na dia zao ny valiny. Fahana amin'izay le valopiny sy misy an'ilay telegrama dia zao ny soratra tao manao hoe izy zany anatin'izay fotoana izay dia zao foana ny masaka ao an-tsainy raha ny zanaka ao nanafaka. John 8:36 raha ny zanaka ao nanafaka. Ndao vakitsika mihitsy aloha zay fa jereo am-baibolinao aloha e. John 9:7 hoy ny ten'Andriamanitra hoe koa raha ny zanaka ao nanafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Io ilay tenin'Andriamanitra reny Jackson ary io ilay tenin'Andriamanitra raketiny apo. Ianareo rehetra izay manana olana, ianareo rehetra izay marary ny aretina, ianareo rehetra izay misy problème sy voafatotry ny zavatra maro isan-karazany. John 8:36 omeko anareo androany raha ny zanaka no nanafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Eo am-pitaitaina ny olona mitaitaina anahoana ho afaka ve Jackson sa ho voeloka ny azo zao ihany ny ao an-tsainy. Raha ny zanaka no nanafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Halleluia. Novakina amin'izay le izy valy ny fitsarana. Zao voasoratra tao ny ainga avy any Washington dia zao azo voasoratra hoe fahafahana tsy azo virgule tazonina mpigadrana miandro ny famonoana azy. Rehefa vakina indray izy rehefa tonga tao amin'ilay tao Texas dia zao le voasoratra hoe fahafahana virgule tsy azo tazonina mpigadrana miandro ny fotoana hamonoana azy. Halleluia. Ny oraka ny ray trano. Ahoana tsara hoe valiny fitsarana zao hoe fahafahana virgule tsy azo tazonina mpigadrana miandro ny fotoana hamonoana azy. Gaga nyray tanàna. Afaka Jackson satria zao tsisy rindrana io vangely zavatra ny soratany ny ainga-tany Washington dia zao hoe fahafahana tsy azo, zany hoe tsy azo afahana zany ianao fa tazonina mpigadrana miandro ny fotoana hamonoana anao. Raha tonga tany Texas dia zao voasoratra hoe fahafahana afao izy rehefa sy mandeha izy virgule satria tsy azo tazonina mpigadrana intsony izy miandro ny fotoana hamonoana azy. Ny faingo angery havany. Halleluia. Ny faingo angery niova toerana tamin'ity telegrama ity havany. Ary za miteny anao fa io faingo miova toerana io no naafaka ny Jackson. Satria tsisy ninona angery natao teo hoe faingo fotsiny naisak'Andriamanitra ny toerana. Faingo naisak'ilay zanaka hanafaka. Raha ny zanaka no hanafaka dia afaka tokoa nareo. Jesosy ry havana tsy mitady zavatra be dia be zany raha hanafaka anao. Androany Andriamanitra tsy miandry zavatra be dia be, tsy hanao zavatra hetsika ngeza be zany raha hanafaka anao. Aisany fotsiny ny faingo. Déplaceny fotsiny ny faingo dia miova tanteraka ny tantaram-piainana. Zany raha teteny aminao androany. Ny Joba nge ravana avroeny daholo e. Vita ny fijaliana, vita ny fizaham-toetra, avroeny. Halleluia. Avroeny. Avroeny ho a. Raha nanan-javatra ray Joba lasa roa, nanan-javatra roa Joba taloha lasa efatra, raha nanan-javatra ray alina Joba taloha lasa roa alina.
vita amin'ny fizahatoetra izy raha teo natoky izy raha teo natoky alleloia efa voatoriko izy izy niadiko e fantatry fa nandrariny aho tsy salasalako ny findrarino anao izy izy jobo ary raha te teny aminao koa raha ny zanaka anao nafaka dia ho afaka ianao romanina toko favalo fafatiako aminao romanina toko favalo andimy favalo amby telopolo fa matoky aho fa nafafatesana na fiainana na anjery na reo farapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na ambonina ny ambany ninoninona am'izao zavatra rehetra zao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika ninoninona rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra tsy tafasaraka amin'Andriamanitra antsony ninoninona na fahafatesana na fiainana na anjely na fanapahana zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery ninoninona na ambonina ambany ninoninona am'izao zavatra zao dia tsy misy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika ny olona afaka miteny an'izany dia ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra tsy natahotra Job alao ho avy zay ho avy izy Job fa raha za indray vita fihavanana amin'ny Jehova na dia hamono ahy azy izy Jehova veravana dia hamono olona miaraka aminy Jehova veravana dia hamono mpanompony Jehova veravana dia hamono olona vita fihavanana aminy ny devoly mamonona dia vita fihavanana aminy ny olona mpanao paky tamin'ny Satana ireny mody memeny vola kely vola zany ke tsisy dikany zany revana mena 4 milliards ianao izy ny devoly me 15 milliards $2 zino izy izy ianao to dia vonoko tsohery ianao dia vonoko izy ny devoly satria zao sao dia miova foe dia tsy lasako ny devoly mamono mpomba azy fa Jehovah Andriamanitra na dia ny fahavalony aza mbola tsy avelanao fady maika fahinanao ataovy izay atonganao vita fihavanana aminy dia ho hitanao ny fahasoavana izay mbola omeny anao amin'ny androm-piainanao rehetra ho tahiny tompony antsika rehetra manao sandola fahitana sandola le izy tapitra sady ve sa hoe mbola toizana kely izy sandola hoe vita sady ve mba tsy kizara fahatsapana fa ny fizarana fahatsapana reo ke mety mbola misy raha fahitako an'izao nga hiala maina ry Tody sy ry Rodriguez sy ry izavy ry Marina sy ry Erika sy ry Eliana sy ry izavy mbola tokony hizara fahatsapana alefa zany fizarana fahatsapana iny ary ny fizarana fahatsapana dia rado akiradio ny tantoka afaka miantso nareo dia mizara fahatsapana alleloia inona no azonareo atao inona no azonareo lazaina tao anatin'izay zavatra izay voalaza rehetrarehetra izay mevonahitra Andriamanitra ndao mba no asan'Andriamanitra atomboy amin'ny fizarana fahatsapana aloha ny asan'Andriamanitra ataonao rado akiradio ny antsonao messenger dia afaka miditra amin'ny vatana na ohatra ny te ataony Angelina Rodriguez ity alleloia ny mpizara fahatsapana koa tsy tena miasa aty vonona ary tohatry tonga dia niara-niditra daholo appel telo indray niditra Eliana miariny aina i Rodriguez tozy niara-ny appel daholo marina tiana dia iaina mitafiditra eto zany dia andao aloha ary mba itsika ny aina ary ny fitenenana inona ary no azonao ambara Eliana miariny aina anao fitenenana Makasifaka pastor manome fitenenana dia tany Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia makasifaka anareo mianadainy koa tamin'ny tompon-teny tena mampahery be iny sady mampianatra dia nakasika be daholo ny voalaza rehetra teo indrindra fa ny fijoroan'ny fahavalon-belona dia ny zavatra voalaiko androany dia hoe rehefa milalaka amintsika sy Jehova dia vita fihavanana amin'ny Jehova tsika dia ninona zavatra amseho ninona ady eo amin'ny lohantsika dia mivoaka mpandresy foana tsika dia faharoa koa hoe nampahery be ilay hoe zavatra faingo fotsiny dia plasen'i Jesosy ao amin'ny fiainantsika dia miova situationtsika dia mankahery antsika rehetrarehetra tahiny Jesosy daholo. alleloia mankasitraka indrindra anao nampaviaina tanaza izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Jesosy amany fitianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo alleloia hitanareo zany fa maromaro ny fijonavany fizarana fahatsapanao maromaro no hitanareo ipotseo fa miandry kely fotsiny tsika tafiditra daholo zareo dia ampandrosoantsika ary rehefa ao ary ranabavy marina ty anahy dia omenanao avy hatrany ny fitenenana inona ny azonao ambara marina ty anahy
Mankasitraka pasitera anareo fitenena, mankasitraka anareo manata. Tamin'ny tena andrany any tena marika andrany any ilay dikany hoe mba dia hamono azy, izy ohatran'ny hoe betsaka be izany dikany hoe izay hitondran'Andriamanitra dia alehako ny olona matoky an'Andriamanitra tsy matahotra ny fahatsany mihitsy faharoa hoe na tsy misy n'inona ny tenaina dia matoky an'Andriamanitra, matoky an'i Jehova foana. Dia fahatelo tsy ho reraka hanantena an'Andriamanitra. Dia nanamarika anahy faharoa hoe any olona vita fihavanana amin'Andriamanitra, vita batisa izany no tena tenenina eto, dia tsy maintsy mandresy foana. Dia fahatelo nanamarika azy indra hoe efa fantatry Jehova daholo izany, hitakatry Jehova daholo hoe fizahan-toetra no avy hatrehany io ka tsy maintsy hifikitra ny Jehova trano izy dia isika rehetra izany miakatra asa manaika ho lavo ivelan'ny Jehova isika fa aleo amin'ny Jehova foana ny lavo satria ao ny fanantenantsika rehefa vita fihavanana amin'ny Jehova sy tsy vita izany dia ivelany tsy vita batisa izany dia entanina hanao batisa tain'ny daholo. Alleluia, mankasitraka indrindra anao marina tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana manome izay dia Jesosy anay hamaly fidianao dia mitombotra sy fahasoavana trany. Alleluia, mbola maromaro ihany izany appel izany alleluia, sy efa tapitra aloha ny famelabelarina fa mbola torotero ilay fizarana fahatsapana ataonareo isaorana anareo be dia be. Alleluia, mandeha tsika piditra olona hafa manaraka indray aso aloha aza miala aloha vetivety Nao mena fitenenana avy hatrany ary raha nambavy Erika, inona ny azonao ambala, inona ny azonao tenenana anao fitenenana? Ieta indrotsy pasitera mankasitraka ny fitenenana. $100 kay azafady mialatsitry $100 asikisarinao. Tsy misy tsiny pasitera. Ny voaraiko androany ny toe-pony Joba mihitsy na hoe tsy monjy aza Jehova ny fatokian'ny Joba dia mbola amin'Andriamanitra ihany. Na hoe faty aza dia mbola amin'Andriamanitra ihany ny fatokisany, tena hoe mahafinaritra be any toe-pony. Dia ny olona koa rehefa mifikitra amin'Andriamanitra dia tsy vono izany dia voly ihany no mamono fa Andriamanitra vavantsika mamelona. Fa raha tsika mandalo amin'ny fizahan-toetra ady izay lalovontsika dia tsy ady hoe afipotika antsika fa mila hoe miverifie antsika hoe miaraka amintsika hoe Andriamanitra tahaka ny Josefa sy Maria hoe Jesosy tsy niaraka tamin'izy ireo fa isika koa rehefa mandalo ady raha miaraka amintsika Jehova dia mandresy antsika dia mila antsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra, mila antsika tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Raha mbola tsy vita batisa dia mila manao batisa mba ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Mankasitraka pasitera dia izay ninakasika. Jesosy hamaly fidianareo mianadahy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ranabavy Sondreta nareo an'izany ny teneniko anareo maromaro mihitsy ny appel satria miara-miditra zao ny appeln'ny Erika sy iza moa $100 teo dia sara efa Erika any efa mifeo ny $100 ohatra ny Jacoba sy Esau ihany izany. Avazika aloha ary asoary asina sary ndao ary metsika fitenenana avy hatrany ary Erika, inona ny azonao lazaina ary anao ny fitenenana? Karin Jesosy pasitera dia tain'i Jesosy koa tsika fisainana manaraka amin'ny fahafimbinana. Dia mankasitraka pasitera amin'ny fitenenana tenenany dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny torom-tenenao fa ninahako ny tena nakasika anahy dia eo amin'ny toe-pony Joba mihitsy hoe manantena amin'ny Jehova foana izy na dia hamono azy Jehova izany hoe izy zany na dia tsy mamono azy Jehova dia izy dia mametraka hoe na dia finoany Jehova ary dia izany mbola manantena azy foana ny nataony amiko izany. Ohatran'ny hoe zany izay miainga eo zany dia akasitrahany Jehova daholo tsy monomono izy fa tonga dia mikely daholo izay fisedrana fitondran'Andriamanitra. Dia tokony izany koa ny toe-po anantsika kristiana izay manara-pianina Andriamanitra dia tsika koa mila mifikitra ny tongotrintsika ao amin'ny Jehova dia na dia ho ary ny fizahan-toetra dia manana izay fifikirana izay fa rehefa mifikitra isika dia Jehova mamonjy antsika foana miady antsika amin'ny zavatra manjo antsika satria ireny
reny fizahan-toetra reny dia entiny Jehovah ihany koa izahana antsika mihitsiny ahatonga antsika hanamafy ny finoantsika hanamafy ny fitiavantsika azy dia maromaro ihany moa ilay zavatra fahatapana voaraiko hoe rehefa antsika koa rehefa voalamina antsika rehefa voalamina miaraka amin'ny Jehovah dia milamina ho azy koa ny adintsika izany satria rehefa miaraka amin'ny Jehovah antsika rehefa milamina tsara miaraka amin'ny Jehovah dia milamina ho azy ny adintsika dia ilay farany teo koa ilay tantara iny izany mbola mahakasika anao foana ilay hoe haingo findra iny dia tahaka izany koa nanaovan'i Jehovah ny adintsika na haingo dia mety ahakisaka Jehovah ahatonga antsika handresy amin'izay rehetra ataontsika dia ilay tao amin'ny jaoniny koa izany tena mahakasika ny hoe na dia na zanaka nanapaka dia afaka tokoa ny olona anankiray dia tena hoe marina be ilay teny iny satria ny olona rehefa mangataka fahafahana amin'Andriamanitra dia ahafahany rehefa tena hoe vita fihavanana aminy sy matoky azy dia izay voaraiko pasitera mankasitraka indrindra iny Jesosy. Alleluia, mankasitraka be indrindra anao anampaverika atao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy hamalifity anao mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Erika. Raha tsy nanareo izay efa miantso aloha maromaro mihitsy nareo dia tsy maintsy lasa ohatrany hoe lasa mety ny antso voalohany ary mety lasa ny ambanimbany any fa dia samy tsy maintsy etany moa nareo dia izay zava-dehibe nareo tafateny. Rehefa hoe ranabavy Ingilina Rodriguez dia mena zavatra any fitenenana Ingilina Rodriguez anao fitenenana. Mankasitraka pasitera nome fitenenana dia manana fahitana Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka nareo menadako tamin'ny tenin'Andriamanitra tena nakasika be an'andro any dia ilay voalohany aloha ilay hoe raha mandalo fizahan-toetra antsika dia Jehovah koa tena mizahan-toetra antsika dia ny ady koa tsy tokony hoe hampatahotra raha toka hoe tena efa vita fihavanana amin'ny Jehovah isika dia amin'ny alalan'ny batisa izany dia tahaka ilay tantaran'ilay pasitera teny iny izy mieritreritra hoe miaraka amin'ny Jehovah dia lasa nanao ohatran'ilay hoe tahaka ny Daniela Tsipton Tavakilioany ka izany Jehovah ka izy tsy mbola vita fihavanana tamin'ny Jehovah akory dia tonga dia kaikalina andioany dia tsika izany mila mamantatra tsara hoe vita fihavanana amin'ny Jehovah sa tsy dia ilay farany moa ilay hoe ny olona rehefa manao marina ny olona marina rehefa fantany ny famarinana nataony dia namandrona fahafatesana azy izy dia matoky mana tena Jehovah foana dia ilay tantaran'ilay Jackson tiako moa dia tena mahatonga saina tsara sady mampahery be ilay hoe ny Andriamanitra tsy mitady zavatra be dia be lavitra izany fa ny faingo fotsiny ny ankisany dia mivany olona ny eo fiainantsika dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka Ingilina Rodriguez fa mamy be foana ny fizarana fahatsapana dia Jesosy hamalifity dia mitombositra dia mitombo fahasoavana foana hatrany mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Piditra olona hafa manaraka indray ary sika. Zay vao tafiditra Ralatojo tonga dia menana Ralatojo ary ny fitenenana inona ary ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao fitenenana. Jesosy daholo tsy rehetra dia misarabetsaka pasitera me fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny toriteny fa nakasika be ady nampianatra tsara nakasika voalohany zavatra nytenen'ny zoko miantsa teo hoe voalohany indrindra aloha Jehova tena natahotra an'Andriamanitra na dia ho lafo fihinana fa tsy zanak'isy irery no avy any Aoza. Dia ny faharoa nakasika ana koa ilay hoe raha izany toetra dia voka tahaka ny volamena izany hoe izandra be dia be nahazo an'i Joba fa ampitehina teo amin'ny fiainany hoe araka teny zoko miantsa teo hoe maty ny zanany sy ny sisa ny biby fiompy sy sisa fa tsy voatery hoe fahotana ihany izany raha misy zavatra mitranga izany eo amin'ny fiainana dia tsy voatery hoe fahotana fa fizahn-toetra ihany koa ao anatiny. Dia ny fahatelo ilay tantaran'ny Monsieur Jackson teo tena mahakasika tena foana izy tena tena tamina iran'ny voalohany dia tena hoe nahagaga hoe faingo marina ve tena
tonga zavatra tena tsy mbahatika ohatr'izany a dia nahafinaritra koa ny finono hoe raha ny zanaka ny namaka dia afaka tokoa efa miteny zao ianao hoe efa ho faty efa atao ny daty hoe zao ny afaty anao efa voeloko ho faty dia mbola manana izany finoana izany ihany hoe raha ny zanaka ny anapaka dia afaka dia tena afaka tokoa izy a fatika an'Jesosy kely fotsiny ny faiko dia tena nampahery be hoe tsy mila miasa be zany Jesosy amin'ny fiainana fa zavatra kely fotsiny zany atao dia efa afaka ianao hoe zavatra faingo fotsiny ny afady dia zavatra kely ohatrany mileko ho faty a vonoana ho faty a nefa zavatra kely fotsiny nampiany Jesosy tonga dia afaka itsika io dia tena nahakasika dia le ohabolana teo moa nameno anazy le hoe fa ny marina matokana dia be ampapatesana aza dia hoe hatramin'ny farany zany tena matoky an'Andriamanitra foana na dia tsy namonjy ary Jehova dia matoky hatramin'ny farany fa Jehovako nefa tsy maintsy hamonjy dia nahafinaritra sady mbola nampitombo ny fahatokilana'Andriamanitra dia tany Jesosy daholo. Aleloia be a mankasitraka tojo a mankasitraka indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be dia Jesosy hamaly fitia dia mitombositra sy fahasoavana hatrany a dia mahereza foanafoana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Mbola piditra olona iray hafa manaraka tsika maromaro amin'ny fizarana fahatsapana isaorana Jesosy amin'ny fahazotoanareo amin'ny zava-fahatsapana zava-dehibe zany. Aleloia. Zao piditra ny ranabavitsika Junardin indray tsika. Aleloia. Junardin Liban inona indray ary ny azonao lazaina anao ianao amin'ny fitenenana? Maheno ve pasitera azafady? Maheno tsara mihitsy fa anao amin'ny fitenenana. Mankasitrika pasitera amin'ny fitenenana, mankasitrika areo mianadahy tamin'ny toriteny fa tena mampianatra mahakasika be a. Mbola tsy tapaka zo. Amin'ny toeton'ny Joba tena mahakasika be rehefa mandiniky ty tantaran'ny Joba ty satria tena niady mafy tamin'ny fizahan'ny toetra dia ny zanaka fananana efa tsisy olo tsy mandatsy ary na dia vatana koa mbola tratrany aretina nefa izy tsy niala tamin'Andriamanitra, tsy nivadika tamin'Andriamanitra na dia hamono izy ho izy. Andriamanitra tsy mpamono olo fa mpamelon'olo ary na dia tsisy fanantenana eo amin'ny fiainana mbola hanantenan'i Jehova. Tena hoe feno fahatokenan'Andriamanitra ny Jehova teto ary izy koa hoe indro milamina ny adiko izy fantany fa hanandrariny izy satria vita fihavanana amin'Andriamanitra fantany fa afa tsy izy ny hiady amin'ny Satana fa Andriamanitra hiady amin'ny devoly. Ary izy koa fa hoe vita fizahan'ny toetra izy ary tsy nivadika tamin'Andriamanitra, tsy niala tamin'Andriamanitra izy dia naverin'Andriamanitra ny fananany ary tsy vita naveriny mbola naveriny roheny tena satria valiny le fahatokenan'Andriamanitra dia mankasitrika ny heno hatramin'ny farany dia teny Jesosy. Aleloia. Mankasitraka indrinanao a ranavavy Junardin tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay noentinao izay dia Jesosy any hamaly fity dia mitombositra sy fahasoavana rano misaotranareo rehetra fa Jesosy hamaly fity anareo dia mitombositra sy fahasoavana hatrany foana dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo isika tsirairay avy. Anao hira anankiray tsika ataontsika lira ny teneniko teo dia za zany manentana antsika rehetrarehetra atao izay vita fihavanana aminao amin'Andriamanitra satria misy ny tara loatra raha sanatria ka tsy vita fihavanana ianao efa tojo zavatra sarotra be mety ho ratsiratsy ny toyany. Andao ary sika ataontsika ty hira ty dia ty hanentana anao sady mbola manentana ihany atsika rehetra izay mety mbola tsy vitanareo rehetra izay mbola tsy vita batisa midira amin'ny ranony batisa amin'izay batisan'ny rano. Aleloia. Tahaka natao tamin'i Jesosy fa amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy ahazo rariny foana satria efa vita fihavanana amin'Andriamanitra. Aza variana tsony efa akaiky ny fotoana. Menao finaritra daholo dia to dia hivavaka tsika aoriana ny tira ity. Menao finaritra daholo.
Alleluia. Nosotranao zay Jesosy malalany amin'ny fatotosany fandarina teto androany.
tena sambatra izay Jesosy manana anao ary tena nahery izay androany. Misaotra ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay mbola nanolontsaina anay tamin'ny fampiram-pianarana ary koa nampatonga an'izany teny izany nazava tamin'ny olona rehetra Jehova. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Dia tahio ary izay rehetra tonga eto androany mba hamitram-pihavanana aminao, mba hametraka ny fiainanay eo am-pelantananao, mba tena ho vita fihavanana aminao ka hanana fifandraisana aminao ary dia atoky na dia hatramin'ny fahafatesana azy ary anatenanao foana ary atoky sy anatena fa omenao ny rariny raha manoloana ny ady sy ny fizahan-toetra izay mety mandalo aminay. Dia raina ny anaranao Jesosy malalo, apetraka aminao ny fiainanay, apetraka aminao ny hoavinay, ny zavatra rehetra izay ataonay dia ataonay ho voninahitra ny anaranao. Jesosy malalo, tario lalana izahay dia vangio ny fanahinao masina, tario amin'ny sandronao be indra fo dia anakaiky anao foana dia tsy ala eo nilanao fa na amin'ny fotoana rehetra na mamiratra na manjomona ny andronay dia eo aminao mandrakariva izay. Afantatray fa niza mety mandalo fizahan-toetra, ninona endrika fizahan-toetra izay lalovanay dia izao tsy maintsy hivoaka mpandresy izay, tsy maintsy hamiratra ohatra ny volamena izay. Misaotra Jesosy malalo, idera ny aja ny saotra tsy mivoninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay matoky anao zahay. Halleluia. Dia voy Satana dia fanitramponanao tsy afaka hitsaingo na dia litera ray tamin'izay tenina fafiteto tamin'ny teandroany ity ho voninahitra ny anaranao rery. Misaotra Jesosy eo. Izay rehetra tonga teto dia mba valio soa. Resaka ny tonga teto mety nangataka vavaka, miandrandra valibavaka, miandrandra famonjena. Dia matoky sy mino azy Jehovandriamanitra, matoky a Jesosy fa tsy misy avelanao hiala maina izay rehetra tonga teto androany fa no amin'ny azy ireo izay irin'ny fony. Misaotra Jesosy. Amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao mpandrotsika na vavitsika Lina ivavaka ho an'ny firenena. Lina anao ny fitenenana. Mankasitraka pasterana ny fitenenana dia hiaraka ivavaka isika ho an'ny firenena. Jehova malala ho dia misaotra anao eram-poratsaina izay tompo tsara indrindra tamin'ny fahavitany izao fiaraha-mivavaka izao, tena hoe tsy tapaka ny fandaharana. Kasianao ny fotoana ray manontolo Jesosy hatrany amin'ny tokantanonay tsiraray avy aty dia tena hoe nandray an'izany teninao mamy izay mampijoro anay hatrany Jesosy satria maro tokoa ny ady lalovanay isan'andro ary tena hoe indraindray mila hankivy sy haketraka Jesosy fa tena hoe araka ny tenin'ny Jehova izay ndraminay hoe na dia hamono ahy azy izy dia mbola anatena azy ihany aho. Tena hoe mampahery be izany teny izany Jesosy misy hatrehany amin'ny fiainanay fa indrindra araka ny fampianarana teo dia mila vita fihavanana aminao izay dia milamina ny zavatra rehetrarehetra ianao ny adinay Jehova dia tahaka izany mihitsy Jesosy nitondrainay tao am-pelantananao ny Malagasy, Madagasikara Jesosy izay tena hoe tsy mitsahatra mandalo ady amin'ny firenena izany Jesosy miezaka miaro ao anatin'izao fitolana vaovao izao Jesosy malala teny tenindreo Jesosy ireo tondrareo tena hoe vita fihavanana aminao Jesosy malala jereo izy ireo Jesosy mba tena hoe ny tongotr'ireo mpitondra rehetrarehetra Jesosy handeha hifikitra amin'ny lalanao Jesosy malala hizotra amin'ny lalana tsara mba tsy hivilivily izy ireo Jesosy ireo mpitondra rehetrarehetra mba hitondra ny firenena tokoa androso any amin'ny lalany tena hoe fandrosoana Jesosy malala izany andrindray ny malagasy rehetra ao anatin'izao ady mafy lalovana fizahan-toetra tsy mitsahatra izao dia matotra Jesosy malala fa horaisinao an-tanana izany ary tena hoe ho vita fihavanana aminao ny tsiraray avy Jesosy manomboka any amin'ny mpitondra izany hatrany amin'ny vahoaka madinika ho vita fihavanana aminao ka na inona ady lovan'ny malagasy dia tena hoe ho avitra ny firenena izany Jesosy karaha tamin'ny andron'ny Jackson Jesosy hoe virgule nafila ty tena ianao malala dia tokony hafila Jesosy hahatonga izany firenena izany toaky ny voalohany amin'ny fanontana mba tena ho tafakatra Jesosy malala ho tafavoaka anatin'ny fanontana misy ambatan'olo amin'ny firenena io ianao malala maso an'izany firenena izany dia apetraka fenao pitokina am-pelantananao Jesosy izany vavaka izany dia raha isaraketo izay dia terizo aminao ny tokantrano tsiraray avy Jesosy atafio hery mandrakariva fa tsy foana tsy akory ny fikelena zanay aina aminao Jesosy malala ny fifikirana aminao tsy foana dia matoky Jesosy fa misy ho tsakotsakoana izany aroentina amin'ny fiainana mandrakariva izany hoe ho vita fihavanana aminao izay mandra-piavana amin'ny raon'ny lanitra dia misaotra Jesosy malala voninahitra dia ho anao irery ihany. Alleluia. Amen.
Halleloia, saotra betsaka andrena vavina tamin'izany to vavaka mamy be zany a, mamy be mivavaka dia Jesosy amaly fity. Misaotra betsaka ihany koa ny rana vaviniasa tamin'ito tena mamy sady tena nafinaritra, na namelabelatra azy ary dia tena nahitana tena nafinaritra. Dia misaotra betsaka indray rana vaviniana mahinsoky na vavaka mamy a izay nanomboana fotoana. Nafinaritra be daholo ny fandraisana anjara, nareo rehetra anjara fahatsapana tena mamy ny fotoana satria nandray anjara daholo nareo. Misaotra nareo rehetra koa tonga teto androany fa raha tsy teto nareo a nangingina rery teto izay. Ary mbola tsika eny amin'ny roalanitra Jesosy ka tahiny tompo venena soamantsara totsika dia raha pisy tsika mena tamin'ny finy sivy sasany a hiezaka ny tsiotara mba andresana fahafapoantsika rehetra izay any amin'ny adiny-droa mihoatra aminay ny lera. Aki radio point radio de toraka 5.com, aki radio point radio de toraka 5.com fa hanao meno nonjapeo aki radio misy totensy aki radiny telo amin'izay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'izay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina. Samy tahiny tompo daholo. Halleluia, amen.